raha baiko manokana ianao satria matetika raha vao vita fety ohatran'izao dia manjavonjavona ny olona aloha tsy haiko aloha ilay fahazarana hoe avitaiza sa maninona fa raha vao vitavita fety dia tsy hitahita koa ny olona aloha dia rehefa miverimberina mahazatra eny ny fiainany dia zay izy vao hita indray a dia ianao tonga eto androany afaly miaraba antsika rehetra izay manaraka mitambazotra ihany koa dia miaraba aminaran'i Jesosy. Amaky teny avy hatrany isika amin'ity androan'io ity satria efa mandroso ny fotoanantsika asan'ny apôstôly toko voalohany andeha ny fahavalo no andeha vaketsika. Asan'ny apôstôly toko voalohany andeha ny fahavalo. Toy izao ny vakany teny aminaran'i Jesosy. Fa azo hery ianareo avy amin'ny ilatsahany fanamasina aminareo ary dia ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Amen. Ny lohahevitra an'io zany dia vavolombelony. Na tsara? Vavolombelony. So ny vavolombelona zany dia atao amin'ny teny frantsay hoe témoin, ny atao hoe vavolombelona dia olona nahita maso, olona nanatry maso toe-javatra anankiray ary afaka mitantara tsara ny zavatra izay tsapany sy hitany atao amin'io vanim-potoana io. Dia raha izay no lohahevitrsika hoe vavolombelony, vavolombelon'i Kristy, vavolombelon'i Jesosy Kristy any am-bokin'i Isaia misy hoe ianareo ny vavolombeloko Jehova izay niraisin'ny karazam-piangonana anankiray ho tahaka ny slogan dia tsika kosa tsy zay fa vavolombelon'i Jesosy Kristy isika. Ary androany isika ifampiresaka hoe vavolombelon'ny inona mo ary vavolombelona inona ary ahoana avy ny fomba fisehony zany sy fitrangana zany ao anatin'ny fiainantsika. Rehefa voavina nankalaza ny Paska isika dia ny Paska no vanim-potoana izay nanoloran'i Jesosy Kristy niaina ho faty teo ambony hazo fijaliana. Dia rehefa maty izy dia mitsangana tamin'ny maty, fantatritsika zany tamin'ny andro fahatelo dia niakatra izy ho any an-danitra ary rehefa niakatra izy ho any an-danitra dia nandatsaka ny fanamasiny ho amin'ny mpianatra. Rehefa nandatsaka ny fanamasina ho amin'ny mpianatra izy mba afindra kely ny priziny ty jiro ty afindra etsazafady le prizy ambany ao. Rehefa nandatsaka ny fanamasina izy dia nanambara amin'izay izy tsy mandeha lavitra seka eo fotsiny io zavatra mitsatoka io iny dia afindra prizy fotsiny. Dia nanambara amin'izay izy ny zavatra rehetrarehetra izay tokony ho ataon'ny mpianatra sy tokony ho tanterahan'ny mpianatra izany. Androany isika tena ifampizara, ifampiresaka ny antony zavatra rehetra mihitsy satria ny antony raha lasianabavy eny an-dalana eny arakaraka ny fandroson'ny andro zao fotoana dia ny zavatra hitako sy tsapako dia marina fa hoe misy zavatra tsy anjara asako tahaka ny hoe mandresy lahatra fa anisany anjara asako kosa mifampizara hoe ohatrany ahoana mariny ty fiarahana amin'ny Kristy ity. Fantatry ny olona rehetra ohatra zao ny atao hoe Kristy no ivo ny zavatra rehetra. Eken'ny olona rehetra zany hoe Jesosy no ivo hoe izy no antony zavatra rehetra, izy namoronana zavatra rehetra. Fa le fon'le olona efa raiky tapisaka be loatra ny anatintsika amin'ny maha-olombelona tsika le hoe le hoe Andriamanitra manasoa, le hoe Andriamanitra mikarakara, le hoe mila an'Andriamanitra ny fiainako, le jeu be deaibe zany na le izao be deaibe mifantsika mafy loatra ny anatintsika any.
Ozy ny ten'Andriamanitra milaza hoe miova fanavozana ny saina. Misy zavatra rehefa miaraka amin'ny Jesosy dia mihintsana moramora. Fa za mahita hoe raha mbola izaho izay no mifantsika. Misy karazana toetra mihintsana eny an-dalana eny, misy karazana zavatra hoe ty ohatran'izao, ty ohatran'izao, azo andeferana mihintsana moramora ho azy eny. Fa raha vo izaho io no mbola miorina betsaka ny anatin'ny fotsika, sy ny anatin'ny fanatsika, raha mbola io no mifamatotra be dehibe ny anatintsika any, dia misy zavatra tsy mety mihitsy ao amin'ny tontolo fiarahana amin'Andriamanitra. Isy fahadisom-panantenana foana ao anaty tontolo fiarahana amin'Andriamanitra. Isy fanontaniana hipetraka foana hoe fa maninona no izao no iaran'izao, fa maninona no mitsanga amiko izao, fa maninona ny fiainany ihany na tahaka izao, dia ny fiainako kosa tahaka izao. Raha vao mbola mipetraka be atao anatiko ato ity izao ity. Ny filazantsara raha lasina bavy dia tiako zaraina aminao mihitsy nyity zavatra anankiray izay nitenen'i Jesosy ity, izay hitantsika ao amin'ireo filazantsara efatra ireo fomba firesany azy. Toetra zao fomba fiteniny azy hoe za tsy avy anao ny sitrapoko izy fa sitrapony izay naneraka. Za tsy avy anao ny sitrapoko fa sitrapony izay naneraka. Sitrak'Andriamanitra ozy izy namela azy ho vonoina, ho torotoroana, ho potehana. Sitrak'Andriamanitra zany. Navelan'Andriamanitra zany zavatra zany hitranga. Jesosy Kristy ilay lohantsika fiangonana. Jesosy Kristy ilay lazaintsika fa tompo sy mpamonjy. Ozy izy niresaka hoe raha izao izay lazainareo fa tompo ary manasa ny tongotrareo, tsy mainka avay ianareo ny tokony hifanasa tongotra. Zany hoe lay lalana ny zoran'ny Kristy. Ary eto itsika hiresaka n'ilay lalana tsy hoe le zavatra izay nataony. Azonao? Tsika tsy kopikole an Jesosy. Azo kely namanao akaikinao aloha tsika tsy kopikole an Jesosy hoe. Amen. Le lalana zay nizorany, ndika le hoe lay lalana zay nizorany, dia lay esprit, lay fisainana. Ozy Paul niresaka ao ambokiny Filipiana 2:5 hoe akao ao aminareo izao saina izao zay tao amin'ny Jesosy Kristy tompo koa. Raha miresaka tsika zany an'le lalana izay nandehanan'i Jesosy, dia inona zany? Le saina izay nipetraka tao amin'ny Jesosy, lay esprit, lay fisainana, lay fo izay nitempo tao amin'ny Jesosy Kristy. Inona io fo nitempo tao anatin'i Jesosy Kristy io? Io lay lovainy, io lay fo izay tian'Andriamanitra hita ao amintsika ihany koa. Io lay tenin'Andriamanitra hita feo Jesosy Kristy. Hoentin'ny fisainany, raiso ny fisainany, raiso ny fieviny, raiso lay fomba fanaovany azy. Tsy le zavatra ataony no averiny. Azonao zay le hoe tsy kopikole. Ny iran'izao lola dia arahako ny iran'ny lola iny. Zay ny kopikole zay. Fa lay fisainan'i Kristy ohatrany nanaovany lola azy mihitsy le izy. Raha io ataotr'izay mihitsy fanaovana azy. Zay ny kopikole. Fa le fisainana zay an'i Kristy, le fisainana nametraka mihitsy an'Andriamanitra ho loha, ho tompomarika, ho tsirefesy mandidy amin'ny zavatra tiany rehetrarehetra ho atao sy tanterahana. Ary za dia mpanompo atateraka an'izay planiny izay. Amen. Ozy aho hoe averiko foana izay afatra izay satria maninona? Any anatin'ny subconscientsika any mbola misy te ametraka foana. Mamakitsika zao an'ity tena mazava tsara mihitsy ny zavatra izay ambaran'i Jesosy atao amin'ity asan'ny apôstôly ity hoe vavolombeloko ianareo, azo fanamasina ianareo, dia mazava tsara mihitsy ny antom-pisian'ny fanamasina. Ny antom-pisian'ny fanamasina dia tsy hanoro anao zay ho vadinao. Ny antom-pisian'ny fanamasina dia tsy hanoro anao zay asa tokony ho safidinao.
misy karazana afatra tena manondro ary tena miresaka n'izany zavatra zany. Fa fanamasina izy ampianatra anao hitarina ozy ako le resaka hiampafantatra anareo zavatra rehetra zany ry havana hatramin'ny kiraro tokony hovidinao azonao antaniana ny fanamasina adidas sa Nike sa Fila. Ohatrany hoe zavatra somary extrême, zavatra somary hitatra be za resako zany. Fa za ta hizara aminao mihitsy androany mba patonga an'io saitsika io tahaka ny en Jesosy mihitsy le Filipiana 2:2 hoe izy nanana ny endrika Andriamanitra fa lavo ny tenany. Zany lavo ny tenany zany tsy izao. Zany lavo ny tenany zany tsy ny planinako, tsy sitrapoko, tsy izay tiako atao. Ny fanamasina tsy omena anaovako izay tiako atao. Ny fanamasina tsy omena ataterako izay tiako taterahana. Tsika mamaky ny bokin'ny Genesis dia mahita hoe i Abrahama nentin'Andriamanitra tany amin'ny tany tondra dronono sy tantely. Raha vao diso fisainantsika mamaky an'iny dia hoe tena Andriamanitra manana planina be ho an'i Abrahama. Andriamanitra tsy manana planina ho an'i Abrahama. Fa Andriamanitra ny planin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia ny Mateo 1:1-2. Izy hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Ny antony andefasana ny Abrahama any amin'ny tany tondra dronono sy tantely dia satria any no avoaka Jesosy Kristy izay antony zavatra rehetra sy nanamboarana ny zavatra rehetra. Izy no antony zavatra rehetra. Tsy fitiavana manokana ny Abrahama no nitondrana azy tany. Tsy planina manokana ho an'ny anina sy fihevitra manokana ho an'ny anina. Fa ireo rehetrarehetra ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra ireo manomboka tany amin'ny testamenta taloha mandalo ataon'i Jesosy miditra amin'ny apôstôly rehetrarehetra dia samy nanompo daholo ny planin'Andriamanitra, samy nametraka amin'ny planin'Andriamanitra. Na Jesosy ary nivavaka dia hozy izy hoe ho tonga any fanjakanao dia maninona ny toyany ho atao any eny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Satria ny any an-danitra taterahana sitrapony, satria ny any an-danitra ataony sitrapony. Dia eto an-tany ihany koa mila transféré, mila tafafindra izay esprit any an-danitra izay. Amen. Mila tafafindra izay fisaina ny lanitra izay. Rehefa ianao manana le toepo efa tsy ao aminao intsony fa izy amin'izay tafafindra aminao izay fisaina ny lanitra. Amen. Ka mety mbola manana tsy fataterahana ianao, mety mbola manana fahalemena ianao, mety mbola manana zavatra tsy araky ny tokony ho izy ianao any anatinao any. Fa ny fonao efa mitepitako ny fon'ny lanitra izay tsy miorina amin'ny tenany intsony fa tafahala amin'ny tenany. Ary te hibanjina amin'ny planin'Andriamanitra, ary te hanatanteraka amin'ny planin'Andriamanitra sy sitrapon'Andriamanitra. Nomeny amin'izay ny zavatra rehetrarehetra zay aloha zany le point de départ. Jesosy Kristy tonga teto ambonin'ny tany tsy hanatanteraka ny sitrapony fa hanatanteraka ny sitrapon'ny ray. Inona ny sitrapon'ny ray? Ny atongava ny fanjakana, ho tonga ny eny fanjakanao dia ho atao any eny sitraponao. Ny sitrapon'ny ray tsy tahina an'izay rehetrarehetra tonga hanompo azy. Ny sitrapon'ny ray tsy hanavahana an'izay rehetra manompo azy. Ny sitrapon'ny ray tsy hanangana firenena ara-nofo vaovao dia tsy inona fa ny Israely. Mialohan'ny ty asan'ny apôstôly toko voalohany 9 ity dia misy ny toko 9 zay anambarany ny tenin'Andriamanitra tahaka izao vakiko aminaran'i Jesosy. Koa izay tafangona teo dia nanontany azy hoe Tompoko, amin'izao va ny ampodinao ny fanjakana ho amin'ny Israely. Zany ny sitrapon'olombelona. Fierté. Zahay Israely mbola nitomboka tamin'ireo ihany koa moa nisy ny atao hoe zelota. Ireo zelota ireo izay nafanafohan'ny fireneny. Dia mbola ny andrandra ihany izy ary nanantena fa amerina ny voninahitra Israely ny antom-pisian'i Jesosy. Fa hozy Jesosy hoe non, azo hery ianareo avy amin'ny latsahan'ny fanamasina aminareo, ary lahery izay azonareo tsy edivanareo amin'ny fitondram-panjakana. Ny olona zany mieritreritra hoe le hery izay azo dia tahaka ny amin'ny andron'ny Josoa. Iverina indray ny tantarany tsy Josoa fa Gideona. Verina indray ny tantarany Gideona fa tsy ampafiry ny Midianita reto e. Avoaka indray efa misy ny omakomana angamba tamin'ny jiro sy ny tavimandro hoe raikitra indray ny lalao. Ataontsika mahita ireo Romanina ireo
fa ho izy Jesosy nanambara ny antom-pisinareo dia ny planin'Andriamanitra ny fanjakany lanitra ary ho vavolombeloko. Rehefa maty Jesosy ka nitsangana tamin'ny maty, tsara ny mitera azy. Amen. Tsara manao andro firavoravona, manao andro firavoravona ho anareo dia miara-palitsika rehetra, dia miaraka mifampaherintsika. Maty Jesosy ho atsika, ndao tsika hidera azy, ndao tsika tsy fokofoko, ndao tsika hifaly, ndao tsika nandratra, ndao tsika nao azao, ndao tsika nao azao, ndao tsika nao azao, fa tsy tsika ny ivon'izany rehetra zany. Amen. Fa ny planin'Andriamanitra ny ivon'izany rehetra zany. Maninona ianao ny ampifaliana, maninona ianao nomena fanamasina, maninona ianao nomena hery, maninona ianao natao an'izao zavatra rehetrarehetra zao mba ho vavolombelony. Ijoro vavolombelony, anambara azy, ampiseho azy. Ozy izy ilay fanambaran'ny Petera hoe ilaza ny atsara nylay ny antso anareo tamin'ny fahamazinana ho amin'ny fahazavany mahagaga. Tsy tafapetraka ny anatin'ny fon'ny olo zany dia lasa aktivité, lasa karazan-javatra. Isaky misy zavatra anankiray mipotra dia ohatrany hoe taitaitra sy falifaly amin'ilay zavatra kipitsopitso be dia be mipotra sy mitranga fotsiny. Fiera amin'ilay zavatra vitsivitsy kely mipopotra tsikelikely eny fotsiny, fa ilay tena fehiny zavatra rehetra. Fa hatramin'ny famonjena antsika ny raha lasena bavy famatotra amin'izany. Efa maninona ianao no novonjena, maninona ny rahalahinao raha kibo taminao tsy nivonjena aloha hatreto, maninona ny anabavinao raha kibo taminao tsy nivonjena aloha hatreto, fa maninona ny masonao mahafantatra sy mahita araka ny Jaona 3 hoe rehefa nateraka indray ny olona dia mahazo mahita amin'ny fanjakany lanitra. Maninona ianao no mahita amin'ny fanjakany lanitra, maninona ianao no mahazo tsirony amin'ny fanjakany lanitra. Fa misy mpivavaka be dia be manodidina anao tsy mahita an'izay hitanao ary tsy mahazo tsirony amin'izay azonao tsirony. Ahitanao hoe fa maninona ny mampalahelo, maninona ny fonao ny malahelo mahita an'izany. So heverinao fa ianao ny spesial, tsy ianao ny spesial fa ny mission ny zava-dehibe. Ary ny antony amin'ny kafana ny masontsika ho vavolombelony isika. Amen. Isika tsy tonga eto amin'izao tontolo izao hanao fiaina n'izao tontolo izao. Ny atao hoe fiaina n'izao tontolo izao tsy misotro toka mijangajanga manao an'ity zavatra tsy rehetra ity. Fa ny atao hoe fiaina n'izao tontolo izao dia fiainana velona, tsy misy antom-piasiana, velombelo koazy, olo koazy ny amin'ny fanjakany lanitra. Zany ny ambara sotra masina, olo koazy ny amin'ny fanjakany lanitra. Inona ny dikazany olo koazy ny amin'ny fanjakany lanitra? Étranger. Tsy mahalala ninina. Ny étranger rehefa tonga eto Madagasikara dia tsy mahalala zay fiainantsika any. Ono ny fatany dia hoe reto malagasy reto mihinam-bary intelo isan'andro zany ny fatany. Fa izy tsy mahalala zay tena fiainantsika. Izy tsy mahalala zay fitentsika, izy tsy mahalala ninina fa tonga fotsiny dia lasa izy mody rehefa avy eo. Sasa ianao zanak'Andriamanitra, misy zavatra be dia be ataon'Andriamanitra ao anatin'ny fiainantsika. Fa maninona izy manao areny? Maninona ianao no mandalo olana? Maninona ianao no mandalo aty sarotra? Maninona ny anina ny vadinao fa tsy ianina? Maninona ny solafaka ianao tato ary maninona ny tafariny ianao tato? Maninona ianao no afaka ny éviter an'ity problema raha ity fa latsaka kosa tamin'ity problema hafa ity? Asan'ny apôstôly 2:15 ho vavolombeloko ianareo. Fotsy mipetraka ao am-pontsika izany dia verintsika amin'ilay afatra voalohany mametraka fanontaniantsika fa nahoana ny sao Andriamanitra. Maninona ny fiainako tahaka sao Andriamanitra? Fa maninona ako tsy mety ohatran'izao? Maninona ny tsy mety tafarina? Maninona ny tsy mety mahazo asa? Maninona ny tsy mety mahazo zanaka? Maninona ny tsy mety makary? Maninona ny tsy mety tahaka ity? Ny filazantsara tsy isika fa izy sa sitrapo. Ny ambiny rehetra fitaovana daholo. Fitaovana. Masosotra be nay mamaky ny filazantsara indrindrindrindra raha olona tsy pino mamaky an'io fa Jesosy rehefa miresaka hafahafa be fomba firesany ampitahainy amin'ny biby rehetrarehetra zao ty olona ty. Mahita kananita izy dia lazay fa tsy mety raha vehivavy mameny hanin-jazakely ho an'ny amboa. Manahirana be zany resaka zany dia tena hoe toto mihitsy zany fijerinao anay. Jesosy rehefa miresaka mikasika ny na tsy Jesosy ary fa ao anatin'ny Baiboly Andriamanitra rehefa miresaka ny Jakoba fitorim-pitiavana ny zavatra resahany. Fa ao anatin'ilay fitorim-pitiavana dia zao hoe aza matahotra ry Jakoba kakany. Tsy
tsy mbola nisy déclaration d'amour ohatran'izany hatry zay nisy izao tontolo zao mahazo felaka raha vehivavy ny atao an'izany. Andriamanitra manana ny planiny izy. Fitaovana daholo ny ambiny rehetra tanteraka ny planiny, satria ny planiny dia lehibe noho isika. Amen. Lehibe no zay manjo kely atsika eto ambonin'ny tany, no zay mitranga kely amiko sy aminao, no ny amin'ny problema kely tsika tsy ndraindray mandalo eny, no ny amin'ny manahira-tsaina tsika kely ty mandalo sy miserana eny. Problema nge mandalo fa milazanao rehefa mibanjinao anateo fonao ianao rehefa hitanao anateo fonao zany zavatra ny zany no vavolombelon'ny Kristy. Tsy fisainako fa fisainany, tsy miplaniko fa miplaniny. Milazanao misy hery avy amin'ny fanamasina amin'izay, zay le teny azo hery ianareo avy amin'ny fanamasina. Rehefa nitoeponao ny toepona vavolombelona dia ahazo hery ianao avy amin'ny fanamasina. Fa rehefa nitoeponao toepona olombelona tsotra zay mitady ny azy, zay mitady fotsiny ihany ny ampivany olany, zay mitady fotsiny ihany ny ampilamina amin'ny fiainany, ka zany ratsy, tsy ratsy zany. Fa toepona olombelona tsotra zany, ary ny olombelona tsotra tsy nomena ny fanamasina, fa ny vavolombelona ny nomena ny fanamasina. Amen. Rehefa oponao zany vavolombelon'ny Kristy, fa miatrika olana ianao fa hoeninao zany hery fanamasina miasa ao anatinao zany, miatrika ny problema io, miatrika ny sarotra zay iainanao. Rehefa fatatrao fa ny antoisiny ty tokantranoko ity, marina fa hoe manana zo tsara mihitsy ntsika mba hita fifaliana. Sa mieritreritra mihitsy hoe te fisay za moa ny ataonaoko, ianao ny tompo zavatra rehetra. Manana zotsika ary sitrapon'Andriamanitra ny ifalitsika. Amen. Lazao kely namanao aloha sitrapon'Andriamanitra ny ifalitsika hoe tsy amidiko zany hoe fendrofendro fiarahana amin'ny tompo, fa ozy izy ny ten'Andriamanitra ary milaza hoe izy manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba ifalitsika, manome antsika malalaka ny zavatra rehetra. Fa tsy lay fifalianao re ny ivony ty tantary ty tsy mampifaly anao ny ivony ty tantary ty, fa izy sy miplaniny ny ivony ty tantary ty, izy sy mifihevony ny ivony ty tantary ty. Ary raha tianao no tafavoaka velona tsara sy matanjaka tsara sy mahery tsara ao anatin'ity tantary ty, manolora ny tenanao vavolombelon'ny Kristy. Zany vavolombelon'ny Kristy, zay ny antom-pisiko. Dia ho zay hoe misy hery afa fanamasina iasa ao anatin'ny fonao, afahanao miatrika dia afahanao manana fomba fijery hafa amin'izay hoe taonivon'ity problema atao anatin'ity toeram-piasany ty. Maninona moa no ato, fa maninona ny tsy tatso, fa maninona no atr'izay firy-taona zay tsy nahazo asa, dia avy eo anahazo asa, dia avy eo ahato, dia avy eo mahita problema ohatran'izao, dia avy eo ohatran'izao. Ianareo no vavolombeloko, ary azo hery ianareo. Ho vavolombelona mpisehoan'i Jesosy Kristy mihitsy, ho vavolombelona isehony Jesosy mihitsy, ampiseho ny heriny, ampiseho ny mazanak'Andriamanitra azy, hitona ny ondriny, satria zany raha teo le planiny. Ny fitaomana ny ondriny tsy voatery amin'ny alalan'ny toriteny, tsy voatery amin'ny alalan'ny filazanan'i Jesosy sy sisa rehetrarehetra, fa na zany toeponao zany ary hoe miatrika problema ianao dia mizara amin'izay ianao fa izy no antony zavatra rehetra. Tsy zany antony, io azo vahana, io azony tsy vahana, tsy manino zany, fa mandrehan'izany nge sofin'ny olona fa gagy ao anaty ty olona ty. Ny antony ivavahana nge ka ampatonga ny fiainana ilaminy, fa mijoro amin'izay ianao vavolombelona ny antsy zany ny antony ivavahako, ka izy ny antony avelomako zay anaovan'ny fiainako eo anaovany anazy. Faly foana, midera foana, misy herim-pana be ao anaty foko ao, milazanao fa misy maso mivandravandra mpinona zany. Zay ianao ny atao vavolombelon'ny Kristy, azonao zany. Fa raha vao mifantoka amin'ny fiainantsika sy ny mahatsikatsika ny zavatra ao anatitsika, averiko eto ilay Filipiana 2:2, fa na dia Jesosy Kristy izay arahantsika ary, ilay Jesosy izay modelitsika ary,
ny point de départ ny tepoka fiandohany lay filipianina toko faharoandiny fadimy akao aminareo zao sain zao zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa zay na dia nanana ny endrika Andriamanitra ary dia tsy nataonao zavatra ofikerina mafy fa ina nataony nofoanany naninona nofoanany tenany taminakany endrika mpanompo sy natongava no manapitoviana amin'ny olona ilay manana ny Jehovah Andriamanitra velona ao anatiny lay Jehovah namela azy lay Jehovah nitafina nofo ary manana toe-posy toe-tsaina tahaka izany manafoana ny tenany manafoana lay natiora divine ao anatiny lay natiora Andriamanitra ao anatiny zasenao zay nateraka tao amin'ny indray ahoana ny everantsika fa inontsika ahoana ny sehotsika fa inontsika ahoana ny imposentsika ametrahantsika sitrapontsika mandrakarivo ahoana ny tsy anekentsika sy anolorantsika ny tenantsika hoe ity ao Jesosy iaina n'izay ny ainanao zany tantaran'ny apôstôly raha jerena ty tantara ity tena tsisy ifandraisana mihitsy amin'ny zavatra zay nitranga any amin'ny testamenta taloha tany testamenta taloha dia milaza fa nivalin'ny fanetretena sy ny fahatahorana an Jehovah dia arena azy voninahitra ary fiainana rehefa mamaky ianao ny testamenta vaovao tapatapadoa aby ny faran'izy menakavy voakapoka voatorabato tratran'ity zavatra rehetrarehetra ity fa zany atao nofoanany tenany tsy isa sarotra be metrehitra zany za vety zao za vety fa zao fa anjaratsika dia le foanana ny tenany tsy isa akao ao aminareo zao sainy zao tsy isa fa izy ny fiainako dia atolotro fanatitra zany ngeny dikan'le Romanina toko faharoa ambin'ny folo hoe za manaraka ny fanaony zao tontolo zao averiko eto fa fanaony zao tontolo zao dia miainga avao amin'ny fisainana aza manaraka ny fisainana zao tontolo zao fa tsy hoe fanao zao tontolo zao miaino popo sy njila dia hoe aza manao an'izany na fanao zao tontolo zao mandiha findrafindrao dia ianao monto be ny olona rehetra mba mandiha falifaly ery ao amin'ny mariazy ianao monto be tsy manaraka fanao zao tontolo zao nefa fisainanao tsy mihetry akory eo anatria amin'ny planin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra fisainana zao tontolo zao zany azonao le izy le fisainana tsy mihetry le fisainana mitondra ny azy foana zao mba tiako atao ohatr'izao mba tiako ohatr'izao ny fiainako mba zao ny nofinofiko mba zao ny faniriko mba ohatran'izao Andriamanitra efa nanao an'izao afa mba ty amin'izay mba atovy amin'izay fisainana zao tontolo zao zany tsika n'olo tena ho vavolombelony Kristy tsika tsy nahita maso azy tahaka ny apôstôly zay nilazainy any io fa isika kosa nandray an'le fanamasina lay eno fotsika dia ozy izy John milaza hoe zahay dia mitory zay fahitany masonay reny ny sofinay no kasi ny tananay na ny dramanay dia ny amin'ny dia ny fiainana Jesosy tsy hitanao maso tsika tsy nahita zay nitsanganany tsika tsy vavolombelony nitsanganany hoe nahita lamba le valina tsika tsy nahita lay anjela laza hoe ry lehilahy nahoana ny atao maty nitadavanao ny velona tsy ato izy fifantsangany tsy nahita an'izany isika fa tsika manana n'lay fanamasina tsika manana n'lay teny fanambarana lay teny vavolombelona lay teny fiainana nanandrana an'izany tsika nahita tsirony amin'izany tsika netiny miala avy tao amin'ny fahafatesana niditra tamin'ny fiainantsika netiny miala avy tao amin'ilay fiainana tsy hitandeho aiza tsy hitanao inona manangona tahaka ny fanangonan'ny olona fotsiny andry ozy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe manangona arena ny olombelona fa tsy fatany izay ho tompony zany ny nataony olombelona io zany nataony olombelona io mandritra fatanorany izy manangona misy lehilahy anankiray izay atao hoe Jack Ma io dia io ny lehilahy manan-karena indrindra ny Chine fa tena fijona vavolombelona ny tantarainy atao anatin'ny tambazotra tena mivantana video mihitsy hoe la ozy tena manana nenina be dehibe mihitsy ao anatin'ny fiainako izy ny olona manan-karena indrindra ny Chine miliardera sinoa en dollara fa tena eniny hoe tena ny rate ny fiainam-pianakaviana izy ny rate zavatra be dehibe izy dia inona fa dia eo fotsiny le fananana manana nyty tsy mitsahatra mitombo ty sisa rehetra
fa ve tsy hitakorony ahoana zay le fiainan'olombelona tsotra fotsiny am'izao. Sika rehefa avy nandray ny fiainanao amin'ny Kristy, rehefa avy nanandrana. Raha mbola tsy nanandrana ianao andramo aloha fina ny vavolombelonao eo. Misy olona nge be tantara be ny Jesosy io izao nefa izy tsy nanandrana akory. Io manao an'izao dia io manao an'izao dia io ohatran'izao tsy nandrama akory zao. Izy mitory fiadanana nefa mifony ary mangororo. Izy mitory fitsarana nefa ny ao anatiny ary tsy mitsahatra mitebiteby. Fa mila manandrana aloha. Amen. Rehefa avy nanandrana ka naheno tsirony, naheno ny amaminy, ny aina n'izany amaminy zany. Raha vao tsy miaina ihany koa ianao dia tadavo aloha le amaminy zay ianao manao vavolombelona. Manjary vavolombelona tamin'ny passé fotsiny. Ohatra le olona mitantara hoe tamin'ny andronay nafinaritra zao fa tsy izy tsony. Fa mila manandrana aloha, mila maheno ny tsirony, mila mahita ny différence hoe ohatry ny ahoana ny fiainako fahiny tsy isy an' Jesosy. Dia ohatranao ny fiainako ankehitriny misy an' Jesosy. Le olona milaza hoe zatry re ny ainako dia efa niaraka tamin'i Jesosy, reny mbola tsy nanandrany reny. On ne n'est pas chrétien ou tertullien zay. On le devient. Tsisy olombelona teraka kristiana, tsisy olombelona teraka zanak'Andriamanitra fa teraka mpanota daholo. Fa rehefa tafahoana amin'i Jesosy Kristy mpanova natiora dia miova amin'izay dia hita ny différence, hita ny fahasamihafana. Dia avy nanandrana izy an'ilay teny fiainana dia afaka mijoro vavolombelona amin'izay. Ohatr'izao re olona zany teny fiainana, ohatr'izao ny tsirony zany, sahy ny vavolombelona zany. Dia omena azy amin'izay ny équipement rehetrarehetra. Zay mantsy ny dikan'io azo hery io. Ho ekipena ianareo, tsy ekipena ianareo averiko eto ampatonga amin'ny fiainanareo ilamina tsara lalànao an'izay tokony ho atao sy tsy tokony ho atao. Hoe rovina ianao ny tokony hividitrano ary rovina mbola tsy tokony. Ty volo ty ohatrinona ny alefa iza dia ohatrinona ny atao inona. Ny fisainan'olombelona dia fisainana mitady tombontsoa sy tombomarotra foana zay tsy afaty antoka azy foana. Rehefa manontany ho an'ny olona hoe iza no vadiko a ity sa ity dia ny aombadika izay fanontaniana izay dia iza ny ahitako fahasambarana Jesosy. Za tsy te azo problema fa toroa ihany Bertrand na Marka ny ahitako an'ilay fahasambarana. Zay ny dikany. Rehefa mahita ny Kristy ny olona, rehefa mahatsapa ny Kristy ny olona, dia misy asan'Andriamanitra ao ambony, misy asan'Andriamanitra ao anatiny, dia afaka ny ho vavolombelona amin'izay izy. Ary ny antom-pisiany ny zavatra rehetra dia tonga antsika ho vavolombelona. Mena fanamasina ianao mba ho vavolombelona. Amen. Taona toko 5:10 raha mitoetra ao anatinareo ny teniko hangatao izay tianareo, na inona io na inona, fa ho azonareo zany. Mena ankohonana ra-panahy ianao mba ho vavolombelona amin'ny Kristy. Amen. Nanafatra tsara mihitsy any ankohonana ra-panahy tamin'ny Frantsa fa falifaly be mitsinjatsinjaka be zareo zao lazaiko anareo atandremo so diso ny fo. Fa ny antom-pisiny ny ankohonana ra-panahy tsy hitsinjatsinjahana sy falifaliana fa hitombona sy androsoana amin'ilay planin'Andriamanitra azonao zany. Mahafinaritra mantsy ny fiarahana eto miaraka ambitokika eo isaky ny mihetsika ty. Falifaly ery miara manao lakozia vehivavy dia ny lehilahy miresadresaka dia manao tena mahafinaritra koa zany aika tena izy. Fa le zany aika tena izy misy antom-pisina ho vavolombelon'ny Kristy. Fa tsy miarakaraka fotsiny mirevirevy manao randonnée. Tovy amin'ny groupe rehetra sy fikambanana rehetra eto amin'izao tontolo izao raha voatra azay fandeha. Tsisy antony fa dia any fotsiny dia souvenir, bon souvenir fotsiny rehefa avy eo nafinaritra kosa aloha le tany enaniny efa inona ny toy an'ilay tany enaniny. Dia ohatran'izay ihany koa ny kristiana raha vao tsy mifantsika tsara ao anaty ao fony. Fa iza dia vavolombelon'ny Kristy. Ny antony iarako aminareo tahak'izao dia mba ho vavolombelon'ny Kristy tsika. Ny antony andanitsika fotoana eto indroa isan-kerinandro dia mba ho vavolombelon'ny Kristy isika. Fa maka lehibe ny fiainana raha isan-kerinandro eto foana efa 40 taona rangazy izy zo foana ve isaky ny mihetsy. Fa misy antony ao.
Ifampaherezantsika, ny antony ifampaherezantsika mba hitoy io vavolombelony Kristy isika. Ny antony fananganantsika mba ho vavolombelony Kristy isika. Rehefa misy manao tsy mety tao anatin'ny boky, tao anatin'ny baiboly, tena kisakizy satria maninona tsy vavolombelony Kristy intsony. Mibebaka izy te averina satria maninona efa miverina ho vavolombelony Kristy indray dia karakaraina indray. Zany mahatonga an'Andriamanitra ho saro-piaro. Maninona na niasa safira ny maty satria maninona manimba ny témoignagen'ny Eglizy. Ny zavatra mitranga rahalasy-ambavy, ny anton'ny zavatra rehetrarehetra, ny planin'Andriamanitra sy ny fihevitr'Andriamanitra, ny anton'ny zavatra rehetra izay ataony. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora. Eny Antsahamanitra 100 metatra amban'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.